dia ampifaliana trany ry mpanaraka ny pejy ajaina ny miarahabantsika indrindrandrindra amin'izao andro lehibe izao satria tonga amin'ny farany taona itsika. Ny olombelona rehetra maneran-tany izay mbola atao hoe trapo-hamonjena nahazo tombonandro dia samy misaotra ilay nahary noho ny tombo-pahasoavana azontsika. Tsy isika akory no tsara noho ny hafa na mendrika noho ireo izay efa nialoha lalana antsika fa noho ny famondram-pony mbola eto isika, ka dia tsy hainay ny handalo fotsiny amin'ity andro lehibe ity fa ifampiarahaba amintsika, ifampirarisoa amintsika mpanaraka ny pejy aloha voalohany indrindra, ary androano dia izay mirahalahy eto Mosintanina izay miarahaba azy manokana antsika fa namangy anay mianakavy aty Belzika aty mpirahalahy mianala tokoa atao anatin'ny tolona ho an'ny tanjanaka sy ho an'ny soa iombonana. Zay ny antony. Zay za tsy mitolona amina olona na amina antoko fa mitolona ho an'ny soa iombonana. Tsindriana tsara zay zavatra zay ka dia makasitraka azy satria andro lehibe anio afaka niala sasatra tsara tany any amin'ny toerana misy azy any izy fa tonga aty satria zava-dehibe tokoa mbola misy ny fampidiniana ny amin'izany tolona izany. Dia miarabantsika sady nahatratra zao farany taona izao ary mirary raha mirary koa zay ny atratrarantsika tsy somatsara ihany koa ny taona vaovao rapitso izay efa eo tokonana sy eo ambaravarana. Dia faly miarabanao Mosintanina tonga somatsara aty Belzika avy mamangivangy anay aty ny avatinao tsy mahalafy tany ka dia misaotra indrindra amin'ny fahatongavanao sy ny fahandavantenanao. Eny pasteur, misaotra anao, miarabanao aloha dia misaotra nareo mianakavy, nareo mivady, nareo mianakavy nandray anahy ohatrany havana zay tonga aty aminareo moa amin'ny andro fety zao. Misaotra koa ny namana GDLR rehetrarehetra amin'ny fanohanana amin'ny hevitra rehetrarehetra misy. Miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra eran'izao tontolo izao any Madagasikara aty ivelany, ary mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka tsirairay ary tratry ny farany daholo. Dia mino aho fa hitondra zava-baovao ny taom-baovao zany, ary tsy afaka moa tsy hankasitraka pasteur satria mankasitraka ny filohan'ny PRRM zay nikabary talohantsika zao. Ialana tsiny mialoha tsy hoe mamaly kabary fa Ray aman-dreny moa izy dia ankasitrahana iny firarian-tsoa nataony iny, ary mankasitraka koa navelabelatra ny teo amin'ny fandaharana nisy teo. Ny eno zay moa ny ankamaroan'ny malagasy mino aho fa faly daholo, faly tena tsika tsy azo lazaina hoe tezitra fa saingy fotsiny hoe maromaro le fampanentanana teo, ary natsikaritra kely fotsiny zay mety hoe amin'le toetsaitsika zatra mijery zavatra misy ohatrany nampanantena zavatra misimisy ihany izy teo, mitovitovy ny fanaon'le filoha teo aloha mampanantena isaky ny misy fikabariana. Ary raha nijerevana manokana le kabary misy tovizana amin'le programa ny filoha teo aloha. Dia io manko mampanontany tena ihany indraindray hoe tena vokatra ny fo zava-misy sa hoe zay ny ilainy gasy le fampanantenana, firarian-tsoa dia fampanantenana dia miandry daholo ny vahoaka malagasy. Inona moa ny foto-kevitra joroan'ny GDLR ny resantsika foana hatramin'izay dia hoe miaro ny révolution nisy teo amin'ny tolona rehetrarehetra nisy teo amin'ny firenena malagasy hatramin'ny 72 inona zavatra.
resiko voalohany fotsiny raha saingy hoe teny izy teo miresaka liberté eny misy ihany fa raha tsikarotra tatoato ohatrany misy deux poids deux mesures amin'ny firenena malagasy dia tia anontany fotsiny aho hoe amin'ny fomba ahoana afaka miteny ny olona, amin'ny fomba ahoana ny tsy afana miteny, satria hitantsika ihany tatoato efa na atsika ary na ny vidéo ataotsika ary na ny fandaharana ataotsika na atsika manokana efa misy ihany le ohatrany mpikaramanady le compte fako manenjika mijery fa tsy maninona fa nitenentsika hatramin'ny voalohany moa tsy maninona zany efa natotsika ny joro hatramin'izao efa vonona amin'izany tsy kera rehetrarehetra zany. Hita koa tatoato fomba fampitahorana na fanenjena ankolaka amin'ny tsy mitovy hevitra ataony membre ny gouvernemanta nefa izany no entsika nanenjehana le mpitondra teo aloha ihany dia efa mandeha ihany dia eo manko mampiahiahy hoe akaiza ihany ary atsika zany hinona ihany ary ny zavatra tiatsika atao na dia zay zany sombitsombony. Hitantsika koa amin'ny fomba fanehoan-kevitra amin'ilay fomba fanaovana politika manomboka miainga miresaka propaganda ankolaka zay ilay fampanantenana dia mampatahotra satria mbola vao roa volana zany ozy atsika rehetrarehetra efa manomboka miahiahy amin'le hoe nataony teo aloha tao anatin'ny firy-taona aingana dia aingana zany dia mampatahotra zany paster raha miteny atsika androany dia ataon'olona hoe manakihana tsy fitiavana nefa sarotra ihany moa ny angina amin'izany rehetrarehetra zany. Misy zavatra kely koa tiako hamarinina paster satria mandeha dia mandeha ty resaka GDLR garde de la révolution ty dia marina be dia be ny namatsika misy any Madagasikara misy any Canada misy fa manomboka be dia be fa sy indrindrandrindra ny any amin'ny tanàna zany any amin'ny Madagasikara fa manomboka misy miresaka miteny any ho any amin'ny anarantsika nefa fahazahoako ny GDLR ohatrany hoe groupe io dia ao anatin'io groupe io misy firesahana hoe tsoroko eto mazava amintsika rehetrarehetra hoe misy mpitondra teny efa natsangana ao anatin'ilay izy tsisy afaka hiteny amin'ny anaran'ny GDLR atreto raha tsy pasteur Jean-Luc zay hoe ataontsika hoe RGL mino afa manaiky daholy ny mpikambana GDLR rehetrarehetra zay matsapa tena any hoe i GDLR misy mpitondra teny fa tandremo ary tratra ny velam-pandrika atsika amin'le hoe fandotovana satria izy niteneniko teo hoe misy efa manomboka manaratsy be dia be misy koa mbola mankasitraka moa fa tsisy azo omena tsiny moa amin'ny heviny fa samy olo manana ny heviny anjarany tsirairay miaro ny heviny tsirairay zany na tsy zany le izy fa iverenako ihany le kabariny filoha teo zay mahaliana dia mahaliana satria liana niteneniko hoe raha mijery atsika hoe roa volana dia raha amintsika tsy mahay ninina ozy sasany zay ny procédure ny bailleur de fonds matetika taloha fanjakana rehetrarehetra mahatonga hoe mitraîner les zavatra misy projet misy laps de temps 7 mois à 1 an débloquer les vola vao mavita miasa le olona fa nasarika ny saiko kely fotsiny teo hoe ohatran'ny nisy voyage tany Dubai zay maro manana ahiahy amin'le izy hatramin'izao tsy hita transparence
dia verina avy any ohatra manam-bola be tsika malagasy zay mbola tsy fantatra moa averevy le izy sa fampanantenana ihany fa amiko manokana ohatrany hoe tomamofopofony misy financement parallèle ve amin'izany financement parallèle zany ve tena inona ny tombotsoany vahoaka malagasy inona ny contrepartie ho an'ny firenena sa ho an'ny vahoaka sa ho an'ny mpitondra maro fanontaniana satria tsy adinontsika fa ity fitondrana ty ihany namoaka hoe le fitondrana teo aloha nampisotrosa ny firenena any amina miliara be dia be hitatsika moa ny fotodrafitrasa hoe tsisy lavana azy eo amin'ny firenena fa nampiditra trosa isika ihany ny taraina an'izany teto dia androany ohatra ny mamofopofona zany zavatra zany dia rariny raha mbola miteny izahay hoe orzala inona marina zany toerana misy atsika amin'izao satria ohatra ny fampanantenana ny filohan'ny republika ny misy fa tsy hoe fampanantenana ny filohan'ny refondation azoko ihany zany le hoe mampiayay ny vahoaka maro tsy atsika ihany io paster mino afa tsy atsika ihany ny miayay amin'io fa be dia be tsy mahasamy teny satria efa hitatsika moa le resahako tsy hoe eny misy liberté fa atraiza le liberté satria efa maromaro namana tsy mahavita miteny matahotra voaenjika matahotra voaopa matahotra amin'ny lafiny hafa koa satria sao dia ny businessnay ipotehany zala satria mandeha ny resaka satria hafa manko ny zavatra tenenin'ny PRRM dia matetika enitsika koa hafa ny mandalo any amin'ny gouvernemanta ohatrany hoe be dia be ny fitarainana azy tsika misy manao raquettage any amin'ny opérateur économique any amin'ny karana zany ve ny sécurité juridique hitadiavana ny olona andeha hifinancer eo amin'ny firenena magaga tena magaga le fanovana ilayntsika ao koa moa mino afa tsy diso loatra le namana vao nandefa message teo mampiayay hoe misy zoky ohatrany hoe mbola tsy fantatra ny famarinana njaratsika vahoaka tsirairay manontany zoky be alendry amseza tsy hay hoe ahoana mino afa raha eo anao mahavita mamaly na mandefa message hoe salama ianao raha tsy eo moa ianao ahoana moa misy ve le arrestation na inona aiza misy anao tiany ho fantatra koa satria misy roa telo message tonga aty mampiayay zay ny tenena hoe inona ny zavatra mandalo eto amin'ny firenena amin'izao akatokony nouvel an 2026 zao sao dia ho lava loatra moa ny teneniko teo paster fa ny tiako ampatsahivina kely alohan'ny hanomezako anao fitenenana satria tsy maintsy misy amaly manko eo amin'ny commentaire na any amin'ny Facebook hoe inona ihany ary nitadiavinareo iaraka amin'ny bailleur de fonds ianareo zao mikritique indray fa misy financement parallèle dia maninona arabasoa arabatsara ohatrany tamin'ny 91 zany nalaza be le financement parallèle fa mitondra ny firenena taiza potika ny économie inona moa ny tena olana amin'le financement parallèle za tsy spécialiste en économie fa mba hialana amin'ny le piège de surendettement insoutenable piège any amin'ny resaka souveraineté nationale
tsy maintsy ho isy ingérence politique izy any ao ambadika mipiège amin'ny resaka garantie sur eo amin'ny ressources naturelles ananantsika zany rehetrarehetra zany a mampiayay manque de transparence amin'ny resaka contrat ny marché public de mahatonga ny corruption zany rehetrarehetra zany ao anatin'le financement parallèle satria azadino fa hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy ve izany financement parallèle zany sy le financement le zavatra tadiavin'le investissement anaovana le financement sa tombotsoa ho an'le mpampindram-bola na le mpanome vola io ko manko satria matetika misy vahoaka malagasy mametsika tsiny fotsiny hoe mikritika foana ianareo tsy hoe mikritika fa mampiaya satria hitatsika teo téléphérique ny resahana de io surendettement be amin'io téléphérique io de makaiza izy nandoa azy nitaranaka atsika nefa tsy de ilaitsika firy le izy de ibaby trosa fotsiny nefa trosa tokony anaovana zavatrafa de ho gaga ve tsika mihay mahanitra ny vahoaka mihay mahanitra ny mpiray tandrazana ny vahoaka moa rehefa mihay mahanitra de ny insécurité ny betsaka ny aretina moa efa tsy lazaina tsony hitatsika moa zao fa ayay tsy havanana indray averiko foana io satria tsika moa tsy manana vérité absolue satria be de be ny manakihana hoe inareo ave ny expert en politique sa inareo tsy resaka expertise io fa resaka fitiavan-tanindrazana resaka fitsonjovana ny vahoaka hatramin'ny vina ny vahoaka ampanantenana ny tsy misy ty tsy haika diniko farany paster nataitra nakely teo fotsiny hoe le kavinomby tsy haika diniko mitovitovy amin'le pusinomby ihany le izy fa inona mariny zany ny tena iza mariny tena ao ambadiky n'io marché io inona ny tena ilaina amin'io pusinomby sy le kavinomby tsy haiko izay tondrana anazy io iza ny derrière an'io financement io de io koa moa misy resaka digitalisation izay fanresahany Andriamatora Rajoelina tany amin'ny confinement ary izy nanamarika hoe ataotsika io carnet pokotany numérique biométrique karaha iza ny tompon'le marché de trosa obabeny firenena ve le izy sa ohatra nahoana mampiayay daholo zany fa aleoko tsy valambatra paster atsipoko aminao ny teny de mbola mankasitraka nareo mivady nandray ana aty aminareo merci Mostany amafisina tokoa le teny teo ary isorako be deabe ny namana mpiarany azakazaka sy mpiara-mitolona ato amin'ny GDLR nanendry aho mpitondra teny satria ilaina foana ny fahamailona misy teny soratra masina zay mahapastoraly hoe raha tereny olona andeha maily ray ianareo de mandehana maily roa zany hoe mila mianticiper foana zany tsy mbola misy inona kory fa somatsy gaga anareo fa manina nanao ny fanambarana iny ny GDLR dia ny expérience ny zandry lasa teo aloha nakany lesona ohatra ny Gen Z zao satria nisy fotoana moa mifandray tamin'ny Gen Z zahay de anisany nanakianao tsy hoe nanakina fa mitondra construction hoe asivy structure ny Gen Z tamin'izay zareo moa tena zao mety aminay mba sécurité fa sao lahy isy santoka amin'ny anaranareo rapitso de aveo nareo iady atrano sy ny crédibilité anareo vo esa naparate io zao ny Gen Z vao mirestructurer zareo vao miredynamiser efa manomboka miverina tsy kelikely fa mbola hita hoe sahirana amin'ilay satria samy betsaka ny olona mitony tena Gen Z satria tsisy figure anankiray ny cristallisé azy ka zay zany nahakalesona ny amin'ny tantara hoe manomboko zao zany izahay GDLR dia manao fanambarana zay ampitondrana isorana zareo natao hoe mba mana porte parole fotsika
ho fiarovana satria be deaibe rehefa be deaibe ny olona manaraka an'le foto-kevitra ka saolahy misy alaim-panahy isandoka amin'ny anaranay anoany tsy voatery anao fanambarana fa mety hoe te hahazo toerana quelque part dia amin'ny anaran'ny fikambanana dia isandoka amin'ny anarana misy manao zany sa fikambanana sasany dia nitaraina taminay zareo hoe nisy olona sandoka amin'ny anaranay izy nazahoana toerana dia ohatrany nanaitra kely anazy zavatra zay dia zay miarahanay nidinika tato amin'ny GDLR hoe alohatsika na dia tsisy an'izay ara dia matao mazava eto zany hoe tsy misy fanambarana na amin'ny gazety na amin'ny raha hainao manjery raha vao tsy atreto aloha araka ny teny raha vao tsy izaho no manao fanambarana ny vatana ary tsy manao fanambarana an-tsoratra surtout raha communication ngeza be afa-tsy rele hoe fanambarana hoe amin'izao izy fivoriana reny zavatra hafa fa hoe fanambarana ngeza be izay miantoka ny intégrité an'ny fikambanana dia tsy maintsy par vidéo zay zany alantsika ao anatin'ilay izy dia zaho no ampitondrana ny teny zay ngamba ny misaotra be deaibe anareo ny amin'izay fa idirako amin'izay le resaka teo hoe zava-dehibe tokoa ny teny raisin'ny filohan'ny fanavaozana satria ilain'ny vahoaka malagasy ny atao hoe apaisement manoloana ny toedra ara-pirenena azo lazaina hoe ao anatin'ny volinandro fety sika kanefa volinandro fety ohatrany tsy aiza ihany le izy hiampita taona vaovao ina ny andry antsika rapitso samy manao vinavina eo kanefa ny vinavina azo tarafina sady amin'ny zavamisy misy malaise politika amin'izao fotoana izao tsy azontsika ilany zany na dia misy ara ny fivoarana zay tsy mandaha misy malaise social ihany koa amin'izao fotoana izao efa niteny zahay taloha hoe ireo ane no ingrédient hivadika problème politique malaise social ka isaorana hoa ny fitondram-panjakana miezaka mitady vahaolana kanefany na izany tsy zany dia eto zany mafiziko hoe le teny mositana teo hoe nareo manao crée misy sasany zany tsy hoe nareo moa zany fa misy olona manao filazana hoe nareo ve tsy maintsy miteny tena izay le refondation satria tsika ny zarina an'le hoe manginy dia manao merci manao merci fa izay misy le refondation manomboko zao dia mila zarina miteny ny olona zao kosa aloha tsy indrindra tsy miteniteny foana tsy manao incitation à la haine fa mametraka fanontaniana mametraka hypothèse mametraka théorie mametraka interpellation amin'ny tany démocratique rehetra tompoko dia fanao zany noho izany tsy mitombona velively ny filazanareo sasany amin'ny teny hoe aza miteny aloha fa velao aloha zareo iasa tena aiza mba manontanianareo eraka izao tontolo zao raha misy zany fa isaky ny manao décision anankiray ohatra ny filoham-pirenena anankiray ohatra hoe Macron ny apitsony iny ny gazety rehetrarehetra ny émission rehetrarehetra amin'ny France 2 TF1 BFM invité sur plateau d'hôte ary zay mbola angatahako eto ararotiko eto mitodika amin'ny Ramatoa Talian TVM zahay aloha dia angata azao zahay GDLR raha tena manaraka règle démocratique anareo hoe ahoana ny hevitrareo GDLR manoloana niny fanapakevitry ny assemblée nationale ny amin'ny lalàna ohatr'izao iny zay ene le fampandrofony hoe andao tsikeraina le tsikeraina tsy hoe manome tsiny fa le hoe atsikafina daholo zay tsika masy tsy nizarina zany fa dia hoe zany ary ny teny tompo sorona ny Andriamanitra non je suis désolé mila mizatra atsika hoe araka ny lalàna zao ahoana io anome ohatra zao ny teny teo zao ny filoha-panjakana filohan'ny fanavaozana ny amin'ny hoe anome fanalefahatsazy ho an'ny olona sasatsasany sy fanafoanana ny sazy mihitsy ho an'ireo gadra politika za voalohan'ny teny hoe zay mihitsy ny tompony atao ilaina ny apaisement saingy misy bémol foana ny zavatra rehetra indrokely ny mpandrafitra ataovy mazava tsara aza atao hoe hodinihana ny dossier ataovy transparence publique inavy ny critère na atao hoe gadra politique satria nisy tamin'ny sampandraram-panjakana izay nantonga fitarainana ty aminay tsy laza eto zay hoe izy ale izy fa raha ilainareo ny ankamoaka dia afaka manome zahay preuve aty ambadika ho an'izay mila an'izany tsy hoe nareo mpanaraka ampejy fa ny tompona andraikitra hoe nisy olona izay voaroiroy mbola tsy mivoaka ny didy fa voaroiroy tamin'ny fitsarana raharaha izay ny skandala teto amin'ny firenena
zay ny gadra mandra-pisiny fitsarana nga izy raha tsy diso ary affaire lourde le izy satria trahison de l'état lafiny resaka affaire ngezabety ndra roplanina iny le izy le iranianina 767 iny dia araky ny fitaraina n'ireo olona atao misampandraraha-panjakana io de hoe na afaka nahazo fanafoana-tsazy ireo nefa tsy gadra politika fa olona aiahina sy voaroiroy mbola averiko foana aiahina satria za tsy mpitsara hoe voakasika io toedraraha io gadra politika ave ny anaran'izany sa nararotona ao anatin'le atao hoe gadra politika ka eo zany mon colonel dia miangavy aminao aho misy olona ao ambany fifehezanao angamba manararoatra n'io fahatsoram-ponao io hoe avoaka ny gadra politika dia tafiditra ao anaty kitapo prédol ary misy koa nefa ny olona gadra politika fa tsy nahazo fanafoana-tsazy dia gadra ao izy satria manelingelina ny olona sasatsasany manodidina anao monsieur le président ohatrany zao itoky omjenjed zay de miteny hoe avoa itoky tsy fantatro toky fa iny boekely iny misy olona tsy fantatro hoe mpinamana ve namoaka ny dossier ny teny hoe iatoky ny teny an'izao toky nanao an'ity de migadra any le boekely dia voatratra ny tsilo de toky moa tsy de malaza ohatrany dilanina na koa tsy malaza ohatrany sasany dia atao saritsitra avy zao fotoana tokony amoahana ny toky na de misy olombe eo amin'ny fitondram-panjakana na nandetika azy tsy fantatro olo io de nefa hoe misy olona tsy tokony ivoaka ka zay zany mangataka hoe rehefa misy fanambarana ohatr'izay mon colonel zay sorako anao be de be avec remerciement sincère dia ampanarao fanazavana transparent ihany koa fa tsy hoe mbola hodinina ny dossier général be zany ekeko hoe mandinika nareo fa inona lay fitsipy-dalao ny atao hoe gadra politika ary inona le olona gadra araky ny tsy mety natao fa lasa ny olona gadra politika indray no traitena ohatran'ny gadra normal de ny olona gadra normal indray traitena ohatran'ny gadra politika io zany mba asiana éclaircissement kely satria zay ny fanao teo aloha ka engany mba tsy ho ataonareo lalandririna kehitriny raha izay raisiko ndray faharoa am'le tenin'ny filoha-panjakana teo ny am'le hoe efa misy ny fanalalana ny fandraisam-pitenenana tena marina aloha zay efa misy kosa ny fahasamihafana eo amin'ny fitenenana saingy zay foana ho ali zay hoa te hiroso amin'ny atao hoe perfection saingy ity ny olana ny matsapa zay fa ohatra misy double langage entre ny président de la refondation sy ny membre de gouvernement tsy fantatro hoe misy lohany firy le firenena ary misy décideur firy le firenena ny filoha-panjakana ve no manapa-kevitra sa ny gouvernement ary misy mbloc ve le fanapa-kevitra ny filoha-panjakana sa misy mifampisaboata satria angamba io le tenen'ny namana mostana to hoe efa misy manana préparation pré-campagne ao amin'ny gouvernement mandaingy angamba zay milaza hoe misy membre en gouvernement efa en pré-campagne ce qui veut dire en pré-campagne ny membre sasany en gouvernement si ny membre sasany amin'ny andro fanjakana hafa toy ny assemblée nationale tsy maintsy il va faire mettre des bâtons dans les roues du président de la refondation mba hafany mampisongadina ny tenany sy mandoto amin'ny filoha-panjakana fomba fiady zany en politika malagasy zany hoe zay lay fomba politika gasy tiako tenenina zany de zao hoe io koa mba mila éclaircissement kely satria zao mantsy efa manomboka mialany ny raha matahora miteny mihitsy tsy anonona anaran'olona fa tonga de fantatrareo satria izy nanao fanambarana ta Facebook député assemblée nationale miteny hoe andresy fepetra ireo olona izay mpanakorotana eo amin'ny Facebook de donao le mpanakorotana tsy fantatro izy de my problèmen'io tonga de atao coffre carré matory iza zany dia efa misy sous-entendu sady hoe ho muselé vanasady indray zany ny liberté de parole de efa nyteny zay vao nanomboka ny tolona eto aho zany de mitodika madame la ministre de la justice sy ny serasera angamba ny tsaiko hoe nareo mianada no miandraikitra ny tiraraha ty hoe farito mazava ary avoay korentany oren-danitra inona ny atao hoe atteinte à la sûreté de l'état fa tsy hoe GDLR ohatrany masaky miteniteny anay ka aloha tonga de atao hoe atteinte à la sûreté de l'état mikatona ny fanambaran-tenin'ny GDLR
zay kosa dia tsy anaiky an'izany raha sanatrika isy zany ka tsy misy zavatra mazava dia tsy maintsy fitolona izahay hampiasa ny procédure légale rehetrarehetra hametraka fitoriana sy fitarainana amin'ny rantsana ara-dalàna rehetrarehetra satria abus de pouvoir ny anaran'izany dikan'izay aza atao safy be mantsina fotsiny efa vita ny andro rajoelona le atao boribory fa zao efa niedukevanareo zahay tamin'ny tolona risornay anareo hoe takeo ny zoanareo ary ny gardien de la révolution gardien ny droit ny olona zay jereo fa misy tracte naparitaka virtuel ny hoe gardien des droits et des libertés. Oui, les révolutions tsy hoe le hoe ny amin'ny arabe nogaoga fa ny révolution de hoe liberté et droit. Ny droit ny vahoaka sy ny droit ny olona dia arovanay ohatrany anak'Andriamasonay ka noho zany hatramin'izao mbola tsy mivoaka io hoe inona ilay atao hoe atteinte à la sûreté de l'État. Ny fahalalako an'izany atao hoe atteinte à la sûreté de l'État zany dia ny miteraka korotana sy miteraka fandravana sy miteny hoe andao tsika andravany tranony filoham-pirenena na andao tsika andravany filohan'ny braony andro fanjakana reny akoatran'izay sy sisa zay tsy manao an'izany mihitsy satria tsy olam-banimbeazina ihany amin'ny resaka fahalala-tsaina zahay fa kosa tsy atteinte à la sûreté de l'État ny fahasahina mampitsikafina ny zavatra tsy marina. Akoa zany tsy manao amalgame na resaka mombany amin'izay zavatra zay. Manaraka an'izay dia faranako ny amin'ny resaka refondation mitodika amin'ny ministre ny refondation ny andraikitra ny refondation maître Yanitra sy izay ministera mifandraika amin'izany nametraka fitarainana sa fanamariana ny génie grec amin'ny pejiny ao hoe andeha hidina ny fianaratsoa ny ministra hanao savadinika savaranando any fianaratsoa ny amin'ny fanomanana ny concertation nationale. Ny fanakianana zay nentin zareo atao dia hoe tsy fandaniam-bola mpanjakana ve zany fa tsy azo atao ny sampandraraha paritra ve ny fanangonakevitra satria tsy mahatapa-kevitra io fa concertation nationale no mahatapa-kevitra. À débattre, oui, misy lafiny marina zay le hoe fandaniam-bola mpanjakana fa ny tsy any. Fa ny zany dia ty hoe mbola averiko indray hoe inona kay ny olana ho anareo ny miorganize ny manome baiko tsy voatery anatrika an'izay nareo solon-tena-mpanjakana efa misy solon-tena-mpanjakana isaky ny fokotany filoham-pokotany moa atao inona fotsiny filohan'ny mpiandraikitra ny commune ny région sy ny sisa ny sisa ny district manzaro ny vahoaka anao atao hoe débat public. Ohatra hoe manana trano tokon'olona tsika le trano tokon'olona angamba tsy anaovana hiragasy fotsiny na koa anaovana kabary-mpanjakana fotsiny fa trano tokon'olona toerana ivorian'ny fokon'olona. Za zao dia manofy I have a dream moa izy Martin Luther King hoe raha mba indray mandeha isam-bolana ohatra misy lahadinika anankiray mahakasika fiainam-bahoaka zay iedivan'ny fokon'olona hevitra fa tsy hoe fivorim-pokotany miaraka amin'ny carnet dia iza no hitondrangady anamboatra ny tatatra fanarianany rano maloto ilainy zany fa le problème fototra hoe ampiteneny ho vahoaka io fa manakolazainy io na mianatra io na tsy mianatra io hoe inona ny maharary anareo vahoaka dia raha mba misy zay disputation ny filazan'izany madame la ministre ao amin'ny tantarany démocratia athénienne tany Grèce dia nozarina ny citoyen grec na ny helléniste nandray fitenenana eny akalamanjany ary miantoka ny amin'izany ny fanjakana tamin'izay dia misy toerana anankiray eo an-tsena ohatra ny any ambanivohitra misy io eto zay dia manome solution concrète tanareo any an-tsena rehefa mamonjy tsena ina mahatonga ny malagasy tsy mamonjy tsena tsy le andeha tsena loatra sasany ane mitondra sira raika poka fotsiny be zay fa ina ny alainy any an-tsena hiaino vaovao andeha monjy tsena aloha zay dadapasy zany asa tany ambanivohitra fa hiaino vaovao zany hoe le malagasy tsy manana Facebook le any ambanivohitra mety efa misy manana ihany telefona fa tsy hainy mampiasa azy ny radio tsy maraka amin'ny pile sipedy ny télévision zay manana jiro sy batterie ihany fa ny fanabeazana ny vahoaka amin'ny zoany sy ny droany dia ny tsena io toerany tsena io misy toerana fanaovana hiragasy
dia mipira gasy moa ny mpanabe ny vahoaka fa manino ny toerana fanaovana hira gasy koa asiana toerana anankiray organise ny manam-pahefana ara-panjakana hanaovana ady hevitry ny fokon'olona ny amina loha-hevitra anankiray ny amin'ny fiainam-pirenena fa za samiteny aminareo fa olona be ny olona hiteny eo ary manan-kevitra voaka malagasy dia ireny hevitra ireny angamba tsy ilaina financement fa manatrika eo monsieur le maire, manatrika eo ny conseil municipal, manatrika eo ny filompokotany dia mandray PV tsy manino omeny indemnité kely izy raha ohatra ka zay ny problème hividianany paraxy mba hividianany toka gasy kely rehefa hoentin'ny modiny ariva mangatsika ny ano dia angonina ireny dia ampiakarina any amin'ny district dia ampiakarina any amin'ny région dia miakatra any amin'ny fanjakana. On peut s'organiser mais fantany apetraka hoe manana vola sa ve tsy maintsy mila ny madame maître Yantra hidina ny fianaratsoa dia andeha antany olona ce qui est bien mais je pense hoe le olona zany efa zatra hoe miala ny vazaha moa filazany any ambanivohitra ny chef miala ny vazaha hitondra ny hevitra fa tsika vahoaka zany a consommateur fa zay le refondation tompoko lasy tompoko vavy le refondation dia hoe volavolaina mihitsy le vahoaka hoe mitenena satria efa zarina tapenam-bava le vahoaka dia zay mbola hitantaratra eto Facebook hoe mangina aloha fa velao zareo teny non c'est le contraire zareo mpitondra ny mila mangina am'izao ary mila miaino anay vahoaka satria misy zavatra nahararany hoe 9 taona ozy nareo nanay tsy 9 taona tsy fananomboka tamin'ny 72 naharary an'ity fireneny ity mila avoaka ary dia miakatra any io fa tsy anareo 3 efapolo 5 zato ao amika CCI vato no manandoha eto amin'ity fireneny ity fa manandoha ny ray aman-dreny ara-drazana rehefa tsy avelanareo hiditra ihany ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny ray aman-dreny hafa hiaraka ikarakara dia ampiteneno ary zay any amin'ny fototra dia ho hitanareo ao a fa misy déconnexion entre ny élite sy ny masse populaire zany hoe le élite hafa ny azy ny besoin inona zao ny zavatra mety ho tapaka amin'ny concertation nationale ny élite ao ahoana ny indemnité-nay zany sasany ahoana ny carburant-nay ahoana ny 4x4-nay ahoana ny perdiem pernoctem ny avy aty amin'ny fokotany tonga dia hoe ahoana ny fikarakarana ny bokinomby ahoana ny fikarakarana ny vaccine koa zareo tsara nge le écartany le besoin ahoana ny amin'ny resaka ady tany problema be io mahatonga ny kolikoly any ambanivohitra ahoana ny la dia ho hitanareo am'izay fa tena misy hantsana be entre ny élite sy ny masse populaire ahoana ny andeny tsy vitanareo amin'ny CCI vato zany na mahay be ohatrany nareo dia zay ny teny aho hoe eto zay zao dia c'est gratos misy namana sasany moa tezitra rehefa manao zao hoe nareo koranga dia omenareo spapa le mpitondra fa maninona raha mpatazomina ho anareo zany non zay ny maha gardien de droit et liberté anao hoe zo fototra zany dia mitondra ny tenyle vahoaka zahay hoe apiaro zany atao hoe disputation madame la ministre na débat public miainga tsy mila télévision tsy mila Facebook tsy mila radio ilaina ihany moa zany fa any amin'ny fokotany dia ampiasao ny tsena dia any amin'ny tsena no hanabeazana ny olona dia za mihino amin'ny tena aminareo avo miantsena ny olona vidy sira vidy laoka mividy pétrole dia mihaino vaovao dia mandray anjara amin'ny débat mana esprit d'appartenance le vahoaka miady hevitra hoe tena ny tsara kosa ny hevitra dadafara iny fa tena nampitolagaga ny olona etra imagine anareo nge ny fierté le fianakaviana kely hoe tena nitehaka daholo ny olona teny an-tsena vo ny teny dadafara hevitra dadafara le resahany ary ao an-dakozia sakariva amin'ny zafikely iny a mba misy miaino any amin'ny fokotany azonareo tsaina ve les sentiments de fierté nation du peuple taloha masy dia ndray lasa ataontsika freza ao ndray aloha dadabe tantaranay ndray tamin'ny 47 dia ohatrany hoe mifarany mandainga moa dadabe manampisira satria tsisy mihaino dadabe tsisy mihaino dadafara tsisy mihaino dadatoa fa raha ohatra kosa dadatoa sy dadafara ary dadabe omenareo sehatra hitenenana any amin'ny toerana ohatran'ireny a tena miova lay paysage politique zay fotsiny angamba ny olo tonga dia anamafisako an'izay rehetrarehetra zay ay dia misy po anankiray farany ty dia tsy bokony aminao ndray fa sao dia adiniko fa za masy mora manadino zay tia koa zany fangatahana anankiray amin'ny paratompoko amin'ny ministre ny justice mety odrindrangilo ny aty fa tsy maninona satria
be ny asanao ary tsy taotrano tsy efa nirery ary tsy vitandray andro tokoa. Donc aminay ny famerimerenana ny teny tsy filambaniny na koa hoe fanga vitandray andro tsia fa ilaina koa ny fampatsaivana dia efa manao ezaka ianao amin'ny fanadiovana ny tsy maty manota manateny zay fa tena ho zay tokoa ny fampiasana le fitsara eto Madagasikara fa tsy misy antony hafa enganie fa ity ny any ny fangatahako efa nilazaiko hatramin'ny voalohany de mbola averiko indray ary averiko foana mandra-pahataterany ka ialako tsy tompoko raha makaleo ny sofinareo. Inona ny politika mpanjakana mieritreretinao madame la ministre ho proposenao ny assemblée nationale na tsy fantatro izy ny andro mpanjakana ndinika zay ny amin'ny atao hoe indépendance de la justice, ny fahaleovatena ny fitsarana. Azavaiko ny antony raha ny tokony izy raha ny fahalalako azy tsy ny ministre ny justice no mampiatra ny lalàna fa ny justice, ny mpitsara, ao ny procureur, ao ny juge, ao ny magistrat. Eto zany raha mihaino an'le zavatra mitanga dia avy any amin'ny ministre de la justice zao no mivoaka ny décision zao. Tsy naheno aloha teto hoe araky ny tenin'ny procureur reo ananina araky ny tenin'ny procureur atsy mahitatsika zao am'ireny fahitalavitra reny hoe nisy bombampoka tery amin'ny taria Bataclan izy mandray fitenenana eo tonga de ny procureur de la république satria izy no miandraikitra an'le izy. Ministre dia facilitateur ao anatin'le izy. Tiako tenena dia zao raha manana super ministre atsika zay tena manao ny asany misaorana anazy be dia be ahoana ny garantie rehefa tsy hainao tsony madame la ministre ny justice rapitso dia hiverina ndray ve zany ny impunité satria hoe tamin'ny androny faniry Soernef dia tena nafinaritra ery fa tonga dia voasambotro bomba tonga dia ho tsaraina tia Madagasikara raha joely manao hita moa iny tonga dia meloka le olona resa tsy meloka tonga dia zao fanifantany petraka rapitso ohatra madame ministre mety ho lasa filoham-pirenena arirarina izy zany mety ho lasa filoham-pirenena izy koa manan-karura zany raha teo izy ny ministre ny justice rapitso hitovy ve ny miaka sy ny volonté ho amin'io zavatra io ary inona ny nanosika azy nanao an'io koa. Tiako tenena dia zao mba hisin'ny atao hoe continuité ary continuité tsy dia zay loatra fa hoe mba hisin'ny transparence ary tsisy conflit d'intérêt satria io foana ny manahirana dia tokony hisy cadre mazava tsara hoe ahoana ny atonga ny fitsarana ho lasa autorité amin'izay izy fa tsy pouvoir judiciaire fotsiny zany hoe mba hisy autorité exécutif pouvoir exécutif pouvoir législatif et pouvoir judiciaire fa hatreto ny justice dia eo ambany fiahian'ny exécutif. Donc zany ny exécutif sady juge et parti no manome baiko dia normal be le kolikoly any amin'ny juge izy tsy malala fa be dia be ny juge tonga dia anaterana vola amina gony dia hoe meorariny ty olona ty satria misy ngeza be manindry an'le kelikely ary misy ny teny mihitsy ataoko mahitsy eto ty hoe amin'ny fomba ahoana moa pastera ny handavanay vola 200 millions rehefa tonga eo alohanay le olona zay no mety atohitra fa ny namana sasany mety tsy atohitra. Donc manofinareo izy ary idéaliste il a raison ary tiako be le honnêteté intellectuelle hoe manofa anao izy hoe hiady amin'ny kolokolo satria tsy structure mametraka an'ilay atao hoe indépendance de la justice. Inona zany no politique nationale tompoko atonga n'io indépendance de la justice ho lasa pouvoir judiciaire tsy ao ambany fiahian'ny exécutif intsony fototra zany zay le refondation zany hoe havao zany ity zany fa tsy hoe andao enjena io aneny mpanao rasy tsy ho tapitra ahodiovina tanteraka ny fitsarana tsy possible zany. Misy ao zao misy olona zao tsy miatra amin'ny lalàna fa miteny moa ny premier ministre hoe tsisy ambany lalàna tsisy ambony lalàna eto. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si misy aloha dia tena hiarany tokoa
fa misy ohatra ny demi-mesure raha ny nataony sasany antsika vahoaka malagasy io nahitany jakoba misy tsika nanaovany azy de am'izao nefa izy ohatra ny mahazo traitement de faveur hoe tsy tena petafana fa petafana amin'ny fomba mihaja pourquoi je sais pas mety zangaba ny tsy mafay an'le dossier je consens tiako tenena zany hoe zay zavatra zay zany hoe tokony mba isy an'izay rafitra mazava zay ahoana ny isy ny indépendance de justice fa tsy hijanona foana am'le de miankina amin'ny fahavononan'ny ministra miankina amin'ny fahavononan'ny mpitsara grave be me zany hoe tsy miankina am'le système judiciaire atsika fa miankina am'ilay volonté du magistrat wow zany hoe andeha hitambezo ry amin'ny trano las'Andriamanitra kely reo andeha hitambezo any amin'ny juge zany mba mandrafo re tompoko mba vonjeo re zay tompoko no tokony any am'le système no miady fa tsy any am'lay le olo zay ngamba no fa avaloatra any fa averiko any aminao ny fitenenana misaotra pasteur fa raha tsy janona ela be moa tsika satria be dia be ny olona dia anao fety rehefa avy eo tsindriko kely fotsiny amin'ny resaka fitsarana iny satria nanao publication andro vitsivitsy zay hoe ohatra misy olona eo amin'ny fitondrana zany membre gouvernement dia hoe izy mihitsy zany tompony andraikitra voalohany juge parti hoe meloka ianao sa tsy meloka rehefa décidé zany le tompony andraikitra hoe tsy meloka anao dia mila manaraka daholo ny olona hoe tsy meloka tsy fantatra hoe tsy meloka anao rehefa teneny zareo meloka anao dia meloka foana ninninona zany tsy haintsony zany zay le mampatahotra na isika mieritreritra hoe hiantso mpamatsy vola avy ivelany andeha ao amin'ny firenena anao investissement le olona ne matahotra rehefa inona ny sécurité juridiquenay rehefa tafiditra ao volanay dia condamné-nareo zay na expulsé-nareo zay dia alainareo volanay dia very zay ny problème anio ary zay foana ny problème teo natonga antsika ny teny na fitondrana teo aloha zany zay matonga rehefa aveo mora miteny hoe mafia daholo anie manodidina eo normal be mafia daholo ny eo satria ny olona honnête sy ny investisseur normal tsy ho tonga satria matahotra very vola izy fa ny mafia au risque et péril sakaso sapasy miinvestir izy mahazo betsaka naza ny tanàna maty moa ny anazy iny dia efa vita iny fa volana riny matetika olona manao blanchiment d'argent izay nampanontany atsika teto fanontaniana tamin'ny sabotsy raha tsy diso izay nandrasako valiny tany amin'ny PRRM mandroany fanontaniana atsika hoe inona ny hevitry ny miaramila na ny président PRRM président de la refondation amin'le hoe misy tafika vahiny nitondra kesika ny fitaovam-piadiny tsy lazay filotanoany zay dia ohatrany maivana le zavatra ohatrany tsisy dikany le zavatra dia nametraka fanontaniana atsika hoe iza mitondra ny firenena maninona ny filohan'ny andrim-panjakana mpanaramaso no miteny an'le izy fa tsy exécutif tsy miaramila hatramin'izao miaramila moa tsy eny zay no teneny hoe mampiayay hoe avy amin'le teninao teo hoe inona ny hitsenantsika amin'izao 2026 zao mampatahotra fa matetika moa fomba fisainan'ny malagasy amin'izao zay mahita vola zay eo amin'ny fitondrana zay ny tom-pahaizana zay ny manana fahefana ny manana fahaizana fa ianareo mpiteny mpitsikera moa fitenenanareo anazy fa tsy mahay ninninona fa oka ingina aloha avelao reo ny asa zany foana miverimberina isan'andro avelao avela ve ainareo hiasa sa avelanareo anao ny ataonareo mandrapaha mitondra faisana indray ny vahoaka malagasy amin'ny fiarahamonina io manko tsisy miteny satria ohatrany hoe
misy promesse foana hoe ho sambatra tokoa isika atsoatsy, ho tanteraka koa ho sambatra tokoa isika atsoatsy zay foana. De le gasy lasa manantena de rehefa aveo le mpanao politika mitovy daholo nareo. Zany koa nameko tsina amin'ny vahoaka, tsy mpanao politika mitovy daholo fa ianareo matetika mitehaka le mpamitaka le sy mpandainga aminareo daholo. Aleo aoka zava misy responsabilité partagée io. Aza faly manakiana rehefa misy olona mba miteny mba enono mba manadiady avoako ny hevitra anareo, toano ny hevitra anareo hoe diso ny hevitra anay, fa tsy manaratsy fotsiny maniratsira mikritika amintsisy di. Misy mo olona mba nieritreretana ndraindray intellectuel ihany fa rehefa mamoaka le hevitra de io mampanontany tena hoe intellectuel ohatra nahoana mo tezany nazoazay mahatonga le resa be eo amin'ny fiarahamonina hoe malaza be vidy diplôme zao hoe izy daholo zany mamaika ve le diplôme sa le mamaika le mandray le fahaizana, tsy le manadiady, tsy mitondra vahaolana eo amin'ny fiarahamonina. Zay koa tsara tsapatsika indrindra tanora foana resaka tato ato teo ary perere mbola resaka tanora, sorana ny tanora ozy nandray andraikitra ny foa fa saingy mbola avy amin'le saingy teneninao teo de hoe efa hita ihany misy mécanisme machiavélique de hoe io moa GNZ BDP mitaraina amintsika hoe zay avoadaka zay ohatra zao satria le lohandohan'ny mpitarika de efa misy promesse ery, efa niaraka amin'ny Rayane, efa nahazo toerana inareo ihany rehefa aveo mifanometsiny. Fa zao ny tsara tsapan'le tanora satria misorana koa PRRM manonteny teo tsy hainareo tanora ihany nampisan'izany révolution tamin'iny fanonganana fanjakana teo aloha. Misy ny entana ho an'ny malagasy rehetrarehetra zay leo nitaky fiovany, nitaky Madagasikara mba hamiratra, mba ahita fahalalana, ahita fahasalamana, ahita resaka sécurité zany rehetrarehetra zany ilainy malagasy daholo. Dareo ve tsy gaga? Ndraindray manko misy namana manompo amin'ny Facebook hoe tanora am'izao rehefa mihinana restaurant, rehefa mitengina roplanina, rehefa mitengina 4x4 de ataona amin'ny Facebook satria tsy omeko tsiny izy. Rehefa mba misy zavatra mamiratra amin'ny fiainany faly izy te hamoaka an'le izy hoe tsy sahirana miadana zany mpiarahamonina nefa mba anafenany ny marary any aminy, mba manasitrana amin'ny fisainany izy de avoakany de lenareo mikomanty de faly ery izy hoe ohatra ny tafavoaka izy amin'ny fiainany na de miaritra amin'ny mangirifiry izy ihany fa tsy omena tsiny, tsy ho latsaina fa manentana ny zareo iny hoe miadivo ny fiainanareo, aza maneka mba ken'olona ho latsain'olona. Tsetsatratra ty pasteur matetika le tanora miseho intellectuel be am'izao de mampiomehy anahy mitady zavatra hoanina foana izy amin'io inona moa ny mampiazaka anazy mitady toerana, mitady fidiram-bola, mitady anakarena aingana. Fa le olona matetika manko le voadaka reny no miantso atsika reny de tsy hainareo akory. Aminay indraindray le mpanao politika tamin'iny misy namarotra tany amina miliara de iny tany iny le vola azony tamin'iny ny investisseny tam'le investissement le GNZ misy nano BDP ninona tenentsika eto afantatra an'izay zay tsy fenina anarana fa rehefa tonga amin'ny fitondrana kosa izy amerina niny vola antany iny izy na amerina iny avolo eny zavabe. Fa le tanora zany mieritreritra hoe fitiavany le tanindrazana mila mailo ihany tsika tanora,
mila mailo satria rehefa avy eo nareo mody miteny hoe zay ataonareo fitaovana fotsiny le manao fitaovana ianareo ny tokony teneninareo an'izany fa tsy matetika le olona miteny marina aratsianareo amin'tsisy dikany. Zay mo iny deuxième point iny pasteur dia faraparany mo iverenako ihany le financement parallèle teo satria matahotra ihany ho ale izy raha menomenina be tsika vahoaka malagasy tamin'le fitondrana teo aloha hoe nisy promesse tsy de omeko tsiny loatra koa raha joelina amin'izany satria ohatra nisy nampanantena anazy tao aoriana fa les conditions nisy teo akaikiny tsy ny permettre an'le izy tsy réaliser mety ho fa iny tokontsika androany fa le olona ny promettre amin'izao fitondrana amin'izao io rehetrarehetra zao dia ho tanteraka le izy satria tsy mangarahara le resaka transparence teo midety cachean'le izy tsy rehefa mirodana na miala eo fitondrana nametraka zao milliard ny fitondrana teo aloha dia zany foana ve iainan'ny raha malagasy dia hanenjika indray tsika dia mitovy amin'izao indray nefa le fiainan'ny malagasy miepotika zany ve niritsika hoe soi-disant tsika mpanao politika amiko manokana zany fanaovana politika zany fikatsana mitombotsoa ifiarany vahoaka milamina mirindra mandroso zany ny fanaovana politika fa matetika le fanaovana politika amintsika dia mila manan-karena aingana zay moa mahazo tsiny matetika tsika pastera satria atsika tsy mihazakazaka mitady toerana tsy mihazakazaka mitady voly tsy haintsony hoe inona zavatra tadiavintsika ty fa juste mitabataba manakorontana saim-bahoaka zay mo mafaly atsika fa tsy manino mafaly anay zany ka fa zay mo ry vahoaka malagasy mbola mamerina fisaorana amintsika rehetrarehetra ary marary fety sambatra ho atsika rehetrarehetra mino izahay fa tsy hoe minana ratsy akory izahay teto amin'le avy nikabary président dia nitaninay koa efa nitenenina hatramin'ny maraina zay hoe aleo asiana jeritodika mba ny sarababena tsy ambakaina zay ny resaka anay tamin'ny maraina fa tsy miandro hoe filoam-pirenena fa mety fotoanany fanandry fotsiny aorianan'le kabariny filohan'ny fanavaozana dia mbola misaotra anao koa Andriamatoa filoha satria mino zay sy manantena ary heninay hoe tonga any aminao ihany nitatitra na dia fanaratsiana ary ny BDP mino zay fa ny fisianay ny fitenenanay mba tonga any aminao mba handraisanao karazana hoe fanampiana avy aty aminay andraisanao fepetra andraisanao décision anao satria manomboka be dia be ny namany na niara-nitolona taminao natongavanao teo manomboka tsy resy lahatra ntsony na ny miaramila zany na ny civil mpanao politika na ny opérateur tsy resy lahatra ntsony amin'ny fandraisanao décision androany satria ohatrany mivona amin'le zavatra niresahana nangatahana nitsiriritiny malagasy ianao zay mahatonga zay miteny fa tsy hoe faly hanohitra anao tsy faly hanohitra anao zay nino mo ny pouvoir atsika hanohitra fa nenay mampiteny anay fotsiny hoe aminay zao ianao mbola tsy filoha pirenena lanim-bahoaka anao zany programme mampafalifaly vahoaka fa amin'le hoe filohan'ny refondation
izy moa teneninao hoe 5 jay matetika tenen'le mpanaraka atsika moa sa le mpanenjika ataoko hoe mpanenjika 10 taona ny teo tsy 2 volana fotsiny dia hanova zavatra eny tao anatin'ny 10 taona zafady hitatsika daholo ny marary nefa zaho te hiteny hoe tsy tao anatin'ny 10 taona fotsiny izy nitenentsika to efa nikatsana efa tamin'ny taona maro taloha be tany fantatsika ny marary iny ihany mitombo isan'andro le izy am'le teny vahiny hoe gouverner c'est prévoir raha vao nieritreritra ny ray le fitondrana dia mba fantatra kosa hoe tia solution tia ny priorité fa tsy hoe rehefa tonga eo dia safosafona dia amboarina kely aty dia atao aty inona marimaritry raisana bagaga le marimaritry raisana foana mbola nanao antsoavy matetika teto zay mon colonel amma miaramila anao tokony nandray décision amma miaramila anao raha ny teny anareo hoe natahotra sanction tiako ampatsahivy ny paster natahotra sanction tsy nandravana ny institution rehetrarehetra dia mahagaga anako androany ianareo mamofopofona zany financement parallèle zany dia tsy matahotra sanction zay le teneniko foana matetika eto hoe amin'ny fomba hoana ianareo mitaky souveraineté amin'ny fomba hoana ianareo tsy mitaky zany souveraineté dia amin'ny fomba hoana ianareo matahotra sanction amin'ny fomba hoana ianareo tsy matahotra sanction tsy haiko chaque fois zany isaky ny teny misy contradiction foana nareo zay manko mampiayay anay hoe inona ihany tiatsika tongavany inona ny tena tiatsika tongavany tsezatsehatra izy rehetrarehetra iny merci mostany miaraky ny fandrosoan'ny resaka moa dia misy zavatra miditra ao an-tsaiko tsy janona ela atsika fa maranany koa iverenao kely le hoe mpanolo-tsaina misy ny teny taminay foana aminamo zany hoe ampitondrana fatra ny vedrera fa manina ke nareo tsy manolo-tsaina ny filoha dia miresaka ny direct fa tsy eto amin'ny Facebook nareo ny watawatta zay misy le terme zao le izy tompoko efa teniko tamin'ny mpitondra teo aloha ty taoko mahitsy be fa maheno ahy izy amin'izao fotoana zao ary afaka micontredira izy na diso zany na marina ho zao hoe iza ty zany question pertinente apetrako amin'ny nareo mpanaraka ny pejy sy makafy ny GDLR ary mitodika aminao manokana mon colonel conseil toinona ny fiable ary sura fa marina conseiller vokarama ve karama ny fanjakana sa conseiller tsy miandry karama iza no fiable averiko conseiller mandray indemnité isam-bolana carburant per diem per noctem karama sisa ve sa conseiller ivelan'ny système zao matsy ilay conseiller karamaina mety tena manao ny asany tokoa izy conscience professionnelle arabasorabatsara fa c'est pas sûr fa tsy hosahy hiteny zavatra mifanohitra amin'ny atontinao mihitsy izy satria ianao no mandony karamana tena mba resaka sérieux zany hoe za ve ohatra miteny zao ny filoha andeotsika andeha ho an'ny tuliary fa misy pompe mila tokana nany ohatra ataoko ohatra e miteny ny conseiller tsy priorité zany mon colonel fa andeotsika ho any ambovombe androy fa misy akizy tsy mihinan-kanina any ho say ve le conseiller hiteny amin'ny colonel hoe tsy priorité zany déjà be debe ny olona efa miaodio dia tiavadika aty mba teo conseiller koa dia alo ihany oui mon colonel tena mety mihitsy zany oui tena mety zany toujours oui satria matahotra ny toerana izy fa
izahay ety ivelany afaka manome conseil ohatran'izao on n'a rien à perdre et on n'a rien à gagner. Donc anjaranao ny mieritreritra hoe iza ny fiabla kokoa. Faharoa, ny olona eo araka nareo tsy mahalala ny tena atiny ozy nareo fa nareo mitazana ny ivelany. Ono tompoko. Raha tsy diso aho misy zany atao shadow cabinet zany. Mahalala an'izany daholo angamba ny olona mpitatana. Shadow cabinet, dikale shadow cabinet dans l'ombre. Tsy officiel, tsy karamain'ny fanjakana, tsy karamain'le olona fa miasa aty ambadika mba anaovana recoupement sy vérification ny zavatra lazainy ny cabinet ministériel. Fa sopapa sady zao zay menay le cabinet ministériel dia azadino fa ny olona réalité mpanjakana resantsika ty ny DIRCAB, ny SG, ny DG dia samy mikepoka ho azy daholo. Mandraingitsika raha mandany zany. Misy tetikasa madinidinika ty financement ty dia ino apetrany aminao satria misy dipany ho azy eo amin'ny lafiny resaka hoe fourniture de bureau, ohatra misy séminaire dia izy mifanaraka amin'ny tonton zay manana hôtely ananana dia atsika ny manao ny séminaire monsieur le ministre fa ity no hitako hoe mety tsara aminao dia anao monsieur le ministre tonga dia hoe tena mety mihitsy zany ry conseiller fa tsy fantatrao dia anjanaka anabaviny le restaurant dia ifampizarana tiako tenena aminareo tsy maintsy misy intérêt an'le olona eo ambanin'ny cabinet anao no mandeha mialoha zay vao ny intérêt de la nation. Tsy maintsy mahafantatra an'izany daholo ny mpiasan'ny ministère rehetrarehetra ao amin'ny finance ao ny misy finanam-bola faran'izay enjana amin'ny fifampizarana saosy rehefa tonga amin'ny faran'ny taona. Ao amin'ny ministère tsirairay hoe ty ambony cahier de ty de makary ty zao. Donc ty ametraka fantany aminao mon colonel et votre excellence premier ministre hoe ny conseiller payé ve sy ny cabinet nareo ve fiable noho ny shadow cabinet izay tsy mahazo na ny arary sady mbola mahazo opa, mahazo daka, mahazo latsa ary sovalina tobila apetraka hoany amin'iny aloha. Donc pour vous dire hoe mangina aloha nareo fa velozy asa erreur fatale zay eno ihany sao dia mba misy zavatra azaonao ary nareo ihany no azo voninahitra fa tsy zay nga misy ahitra zany tsy hoanay mihitsy zany tsisy voninahitra ho azonay tsisy alala eo arahiteny zay efitra avy aminay GDLR izy nino anay tsisy ino anay zany hoe kratsinna ko pasteur kely mahatra kely iny ve dia anona hevitra tsara zany na mostanina kely ary apary ary tsetsatsesa tsiapy fa olona misainy nareo adiny kely zay ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay miresaka tenao to hoe intellectuel ty misy zavatra tena mitodiako manokana amin'ny avaram-pianarana rehetrarehetra sy ny olona mitana ny secteur clé ao Madagasikara. Ny tena comble tompoko ao Madagasikara ao akoatra ny mpitondra dia izao misy olona zany la atao hoe faiseur de roi ty ambany intellectuel izay tsy anaiky mihitsy nisy ny fiovana ao Madagasikara satria raha vao miditra amin'ny refondation zareo masy any amin'le fondation dia ry zareo mikirakirany amin'ny fondation ao dia tonga dia tapaka ny finanany dia ireo olona matahotra tapaka finananareo no mifinancer ny mpitondra amin'ny élection présidentielle. Tsy afaka mandany zany nareo candidat ianareo rehetra zay ho candidat rapitso dia ny olona financer ny campagne anareo dia le olona mahazo tombotsoa aty amin'ny fondation dia hoe ho ratsy ty andao financena aingana ilay candidat potentiel mba tsy kitihany an'ilay problème. Donc tsisy refondation zany eto teniko eto zany ty tsisy refondation zany satria zay sahy manao refondation dia sahy maty zay nafaty amin'ny raha tsy mandrava sahy nikitika izy tsika malala tsara an'leo Antananarivo le club de zao hoe club de zao club de zao hatramin'izao mody samy tsy malala daholo izy namono anaty mandrava na dia fantatra ara secret de polichinelle satria le tena olona mitony mitazona an'le lakile any Madagasikara ireo no hifinancer anareo zay zany zavatra. Donc zany ny tena problème au Madagascar ce sont les intellectuels entre guillemets na ireo soi-disant intellectuels fa le mitazona ny lakile sy ny robinet rehetrarehetra. Donc otage nireo nareo mpitondra zay mahatonga amin'ny teny hoe sao dia mba ahoana rehefa azako an'izany sao dia mba tafahoatra le terme hoe tsy république fa fitondrana refondation tena zany ve zany hoe sahanareo ve nikitika
ireo mpitazona ny lakile rehetrarehetra vao mikitika an'ireny zay dia tonga daholo ny pikarama rehetrarehetra hoe tena olona tsara io, tena olona madio, tena olona dro io, tena milay be io, tena mampiteno bizo misy loha na mifarany rehefa nenona dia zavatra rehetrarehetra hoe andoranga atao olo-tsambatra fa tena ketsika hatramin'izay tsy natsapa hoe olo-tsambatra ty ananatsika ty fa tsika miteniteny tanareo raha vao kitihana zany le olona mitazona ny lakile dia tonga dia maneno lakilosany ambony. Ina zany lian'le mpitondra sy le atao ambanin'ny fondation anjaranareo vaoaka ny mamaly azy. Donc tsisy zany ny refondation. Pseudo refondation no misy, atao inona hoe refondation io fa tsisy zany. Donc mialatsiny aminareo vaoaka malagasy zany fa dia manatena tsy misy ao nareo mitsako tsy misy. Manarakaraka an'izay momba ny resaka hoe le olona mitazona ny lakile ty ambany be dia misy taminareo mpanaraka ny pejy sy mpanaraka ny GDLR ny taraina taminay hoe io resaka transparence ny passation de marché au Madagascar io pasteur mon colonel monsieur le ministre ny commerce ve tsy haiko hoe sy ny industrie tsy haiko izy any miandraikitra an'izany amboaro io misy namanay atao groupe gardien de révolution mpandrara tena mba miezaka manaraka an'ilay procédure légale fo zany tena hoe raha manaraka procédure légale ianao to Madagascar dia tsy mihinan-kanina satria anarany fotsiny hoe avoaka amin'ny gazety-mpanjakana ny resaka passation de marché fa efa vita kalaminany hoe menakota ny atoko zao tamin'ny amin'ny fotoanandro tiany any Lorange, tiany HVM, tiany ministre, tiany anina dia le ambiny kely le fakofako kely ery no mba any entrepreneur vao misangatra. Misy zany tompolaso misy zany. Donc zany zao refondation tsisy miresaka mihitsy zany zavatra zany amin'izao fa dia mbola hoe izy natao chef de région, izy natao chef de district, c'est pas ça le problème. Le problème dia hoe ireto olona zay ce qui fait la loi au Madagascar reto ireo io système io tonga iso en bulldozer mon colonel raha sa zay fantanina petraka. Refondation resantsika miresaka refondation justice, indépendance de justice, transparence de marché, ny resaka fikitihana an'ireo lobbying na groupe d'influence izay mifinancer anareo kilatsaka filoham-pirenena rapitso ary tsy maintsy mipotro io ary ampatsiaro zay rehefa hoavy ny propagandy hampatsiaro zay hoe reo les faiseurs de roi au Madagascar fa zao aloha izy mbola mody any ambadibadika any daholo miaraka amin'izareo hoe manampy sy ny sisa sy ny sisa. Farany angambany dia nisy fanontaniana napetraky Moustana teo fa na voaray message zay zay fahamarinany tsy laza akory zay mpanelitsao fa raha ho misy fianakaviana akaiky any monsieur Alain Ndremiseza ka marianay dia hoe marina ve sa tsy marina le feo mivoaka momba azy amin'izao fotoana izao tsy teny betsaka aho fa toa ohatrany hoe tsy haiko zay mahazo azy ihany na inona ny misy any dia mba amarino na disoy mba tsy isiny aya satria message maromaro no tonga ty aminay zay tsy afaka ny teny hoe tena am'le olona hoe zay tsy afaka hiteny amin'io hoe zao no marina amin'izy io na zao no tsy marina amin'izy io fa alefanay fotsiny le izy dia farany satria ty vidéo ty moa zany live araka ny teny mpanaraka live eto dia hoe mavesabesatra kokoa zany ny volalany amin'ny mega amin'ny Facebook dia rehefa vita tia dia ho téléchargenay dia avadiko YouTube dia nareo zany amin'ny YouTube ny moramora kokoa ny mitélécharger satria hoe mora hoe mitélécharger amin'ny cybercafé dia mba angatahako aminareo raha olona dia tia minimum azafady fotsiny manao j'adore na tsy tiako na zany fa zao tiako be ary le olona le tsy tianay le mipartage azy tena ankasitraka fiarah-miasa raha lahy sady terizitra be izy manao description lava be midénigré anay CV mihitsy dénigré dia nefa le vidéo mandeha ny za hoe tena milay be koa soa zany ary ny olona tena mpankafy antsika raha tsy mizara noho izy donc zany enaro kely le fanao le tsy tianay reny hoe mba partageo le vidéo mba hoen'ny olona satria io nierikerika ihany mahatondradrano ireny zavatra nitranga teto reny anie tsy du jour au lendemain nipoky fa nitambatra ary zay no mahatonga ny mpitondra ny fandimby mampangina ny olona satria fantany tsara fa tsy maintsy misy conséquence io mety androany mety afaka folo taona mety afaka pitso mety afaka adiny ray peu importe fa mba miangavanareo zay surtout nareo tena
followers any page matonareo nanapa-kevitra ho followers akoatra an'ireo pitsikilo zay manao followers satria tia hita ny rediredina eto ndray dia mbazarao re tompoko c'est simple clic dia partage dia vita ny antony dia satria zahay eto aloha zay tsy tsotra aminareo zay mantsy olona mahantra tonga dia tsorina eto le izy tsy mahatakatra télé tsy mahatakatra radio ohatra ny sasany izay manana mpamatsy vola fantôme mystère fa tonga dia tapitapika eo manana télé manana radio nefa ny mampitolona ohatranay ihany tsy haiko hoe par quel miracle bon misy fagagana aloha misy ihany fa zay loatra eto mbola tsy nisitraka fagagana dia tiananay mba hanananay ty Facebook kely mahanena kely tia dia mba zarao re tompoko dia misy zao olona namana ny anome ohatra mopera nona izay sorana be dia be izy anisan'ny mizara ny zavatra zarainy eto amin'ny pejy makasetraka mopera ary mampanantena anareo mpanaraka ny pejy fa isy fiaraha-miasa vaovao koa hiaraka amin'ny mopera nona atoato zay hitanareo fa kay zany misy olona tsy zahay no inona fa misy olona any ambadika any samy mba manao fa tsy mifankalana dia tanareo rehefa misy mipartage ohatr'izao nareo dia taitra le olona efa manao any dia hoe maninona moa tsika raha miara-miasa fa kay zany mitovitovy ihany le ligne dia ohatr'izay le fiara-miasa mangatahany aminareo fa misaotra anareo ngamba ny misaotra tsy angamba fa misaotra anareo be dia be dia farany angamba mositana tsara mafisina le fanambarana tamin'ny voalohany le resaka GDLR ia araka ny tenentsika tamin'ny voalohany ny GDLR dia fantatsika ny amin'ny page RGL dia misy porte parole pasteur Jean-Luc RGL rehefa tarantsika anazy mino afa tsisy olona hiteny amin'ny anarana GDLR anoany raha tsy mahazo fankatoavana avy aty amin'ny pasteur na avy ao amin'ny équipe ao fantatra zareo misy groupe ihany fa manomboka maro ny mpanaratsy manomboka maro ny miteniteny fatany ihany zay mahatonga zay enina ihany le izy dia aleo ampatsiahivana satria mora amintsika malagasy ny mandoto olona mandoto zavatra atao fa le manao zavatra dia ina zay le mahagaga hoe tsy mora manao zavatra fa mora kosa le manaratsy le mandoto fa tsy maninona ataontsika ihany le zavatra raha mahatsara zavatra andao ifampizarana le izy ary mbola ampatsiahivoka ty ihany moa ny tenin'ny pasteur teo hoe maninona moa tokony ifampizarana le Facebook satria matetika ny mpanakiana no be dia be mazoto manao manakiana fa toy zay inaroa le miombon-kevitra satria vitany j'aime j'adore dia tsy hitan'olona le hevitra atsika izy moa tenentsika teo hoe zay tsy influenceur ny influenceur mitady j'aime fa tsisy produit amidy eto ny influenceur mitady fankatoavana zay tsy mitady fankatoavana fa zay mitady le hevitra tonga any amin'ny malagasy tsy rairay éveillé izy fa za tonga saina le malagasy mba irahina hitaky zany souveraineté malagasy zany tsy anaiky ambakena amin'ny hevitra tsisy dikany amin'ny fampanentanana pokaty isan'andro zao zay ihany ane mahatonga atsika lasa tafanao hoe misy zavatra kely dia fa merci président izy moa netentsika hoe ataontsika miteny vazaha hoe si le droit devient une faveur efa tsisy état de droit zany ny zoa tsy ho faveur zany ny zo dia zo maha-malagasy zo maha-olombelona ny dignité humaine misy zavatra tokony sitrahan'ny malagasy ny finanan-kanina ny rano madio misy jiro ny fitadiavana asa famelomantena zany ny dignité humaine tsy tokony angatahana zany
zavatra automatique zany amin'ny fiainana. Fa ny atsika lasa faveur le izy de lasa merci foana zany mietsika de merci président. Tsy maintsy izay moa nampianarina atsika raha misy manome de kinga miteny hoe misaotra tompoko, de misaotra atsika rehetrarehetra ny eno, misaotra atsika ary mirary fety sambatra ho atsika rehetrarehetra. Misaotra tompoko de bonne réveillon daholo. Bon réveillon de bonne année. Tsena taona vaovao, ampifaliana na eo aza zany rehetrarehetra zany dia atreo ny ankehitriny miara mifaly amin'ny fianakaviana. Ary azadino ny mois de janvier fa mois mafimafy izy io azady atsipy amin'ny andro andro daholo ny karama kely fa mbola tsy aiza avadiky ny rapitso eo amin'ny fivelomana fa tsy hay koa zay mbola ambadiky ny tiraraha-pireneny ty tiako tenena am'izany de hoe samia mifety mifaly kanefa koa mailo sy mitsinjo ny rapitso. Dia tsara mandroso, tsara miverina anao mistana any Paris mampitondra ny teny fisaorana vady amanjanaka na afoy anao am'izao andro fety zao satria zava-dehibe aminao ny raha-pirenena fa iombonana so iombonana moa tia isika moa dia nandray an'izy ty amin'ny garde de la révolution de tsika ohatra mitovy amin'ny les templiers de chevalier templier reny hoe raisitsika ho sacerdoce le izy na de tsy isika ary miotony vokatra rapitso fa ny zanatsika. De zay ny fifaliantsika hoe rehefa mikipa ny maso de mba ny zanatsika au moins mba mahita ny vokany, donc ça vaut la peine na dia tsy misy tombotsoa azo aza ao anatin'izany. Makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy, veloma tompoko. Veloma daholo.